io sono fatto provoca cristiana di sua repubblica anche cristiana sulla provoca si ninguno manavara di tutta ufficiale di cristiana di sua repubblica manavara alfa kalaifla armi arabani ficciati provoca la di giuro la fa valve curso vari fatto così mi fitsarana amiko mombana nampahaverana imeriany mombana kahefana afaka manafona tanteraka na amin'ny ampahany mivoka fifidianana noho ny antony tsy fanarahana ny fombafomba fototra satria natiny faraiky ambinipolo amin'ny lalàna fehizoro lalana fahavalo ambin'ny folo sy roa arivo ohatraohatra sivy voalaza etsy ambony dia manambara fa ny fitsarana avo mombana lampanondrenana no manao ny fanambarana ofisialy mivoka fifidianana raikitra ao anatin'ny fepitoana 5 andro manomboka ny vaninandro namoan'ny vaomeram-pirenena mahalotena amin'ny sahanany fifidianana mivoka fifidianana vonjolaika ary araka ny fanapahana lalana fa valo ambinipolo tsy valana seny tsy valana de tsy valana 13 sy 4 arivo tamin'ny 5 novambra 13 sy 4 arivo ny vaomeram-pirenena mahalotena amin'ny sahanany fifidianana dia namarana sy namoaka ny vokatra vonjolaika ny fifidianana filohan'ny republika nataony 9 novambra 13 sy 4 arivo toy ny fanambarana ofisialy ny vokatra raikitra atao izao andro voalohany volana desambra izao dia tafiditra tsara ao anatin'ny fepitoana voalaza ny amin'ny fahazona mandray amin'ny fitoriana ambara arak'izao manaraka izao ny vokatry latsabato fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filohan'ny republika natao tamin'ny fahaenina ny 10 novambra 2023 teo isany mpifidy voasoratra anarana nombre d'inscrits 11 836 na enina amby telopolo sy valonjato sy telo arivo sy efatrarina sy iray amby folo tapitrisa isany natasabato nombre de votants 5 119 018 na valo ambin'ny folo sy sivy arivo sy iray alina sy iray hetsy sy dimy tapitrisa isany vato fotsy sy maty blancs et nuls 270 123 na telo ambin'ny roapolo amby zato sy fito alina sy roa hetsy isany vato manankely suffrage exprimé 4 848 895 na dimy amby sivifolo sy valonjato sy valo arivo sy efatralina sy valo hetsy sy efatra tapitrisa tany fandraisana anjara taux de participation 46,35% na enina amby efapolo faingo dimy amby telopolo isanjato plusieurs années ny isambato sita azony candidat sy iray avy tamin'ny fifidianana iny voalohany ny candidat voalohany Razafy Njoelina Tahina 76 553 na 1,58%. Telo dimapolo sy dimanjato sy enina arivo sy fito alina salamisa iray faingo valo amby dimapolo isanjato. Nandafaro andia lainarive havy velona 91 832 na 1,89%. Roa telopolo sy valonjato sy arivo sy sivy alina salamisa iray faingo sivy amby valopolo isanjato. Candidat vahatelo Rajoelina Ampinelina 2 858 947 58,96 na
fito amby efapolo sy sivanjato sy valo arivo sy dimy alina sy valo hetsy sy rotapisaka salamisa valo amby dimampolo faingo enina amby sivifolo isanjato. Comme vous le savez aujourd'hui, donc ça a été la proclamation officielle en fait, du résultat de ces élections présidentielles. Maintenant, on va se réunir avec chaque responsable pour arrêter et fixer la date de l'investiture. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui sera autour de vous? Est-ce que vous reprendrez la même équipe autour de vous que la précédente mandature? Moi, je fais appel à tous ceux et celles qui vont participer, qui veulent participer au bien-être de la population. Donc il y aura une nouvelle équipe, bien évidemment, qui renforcera le gouvernement. Mais notre mission principale, c'est de s'occuper du peuple et de la population maladie. Et du changement dans la continuité ou pas de changement pour les continuités? Il y aura quelques changements, mais on ne change pas non plus une équipe qui gagne. Donc ceux qui ont déjà prouvé et qui ont déjà fait des résultats au sein de leur ministère pourront être reconduits. Et un mot pour vos adversaires qui ont perdu aujourd'hui. Maintenant, le peuple s'est exprimé, il faut respecter le choix du peuple. Et moi, je suis preneur de tout ce qui est critique, qui va dans la construction, mais qui ne va pas dans la destruction du peuple.